Antsika tsirairay indray tsy ty alady maraina voalohan'ny volana marsa ity soran'Andriamanitra isika fa mbola meny ny hery avy amin'ny fahazavana ary ihany koa nandro izay avy aminy. Lohanderantsika ny amin'ny mofinainan'io dia vavakisika. Ito Andriamanitra mbola misaotra anao izay ny amin'ny fitiavanao, misaotra ny amin'ny famindramponao, misaotra ny amin'ny fitantananao, misaotra ihany koa amin'ny soa mbola ho ataonao aminay. Indray ny teninao izay ankehitriny amin'ireo zava-tsoa ao anatinay dia ny faharetana, ny fitiavana ary ihany koa ny finoana izay tombo hatrany hatrany. Anaran'i Jesosy, amen. Teny mofinainantsika androany dia manao hoe andeha isika hangataka aminy. Ilaina amin'ny Jakoba 1:5 manao hoe ary raha misy ianareo tsy manam-pahendrena, aoka izy hangataka amin'Andriamanitra izay manome malalaka ho an'ny olona rehetra sady tsy mandatra ary dia omeny azy izany. Amen. Tombotsoa ho an'ny kristianina tsirairay ny miresaka amin'Andriamanitra ao mangingina raha vao manomboka ny tontolo andro ny tahaka an'izao ataontsika izao. Ary avy eo ny miresaka amin'ny hafa amin'ny mampitondra ny hafatr'Andriamanitra azy. Mila mandray fahazavana sy fitahinisana isan'andro isika mba hanan-javatra ho zaraina amin'ny hafa. Ilaina ankehitriny ny lehilahy sy ny vehivavy mifandray amin'Andriamanitra sy manana ny Kristy mitoetra ao anatiny, izay manana hery miasa mangina feno fahamasinana satria miara-miasa amin'ireo anjely masina. Rehefa mandohalika sy mitalao amin'ny atrehan'Andriamanitra ny mpino ka maneho ny fangatahany ao anatin'ny fanetretena sy ny fotorotoro amin'ny teny tsotra sy marina dia manjary adininy momba ny tenany. Inona ny tokony ananako mba hamolavolako toetra tahaka ny Kristy? Izany manko ny mameno ny sainy. Hivavaka toy izao izy manao hoe Tompo, raha ilainao fantsona hikoriana ny fitiavanao isan'andro sy isan'ora aho dia mangataka ampinoana ny fahasoavana sy ny hery efa nampanantenanao aho. Fifikirina mafy ilay teny fikasana hoe raha misy ana amin'ireo tsy manam-pahendrena, aoka izy hangataka amin'Andriamanitra ary dia omena azy izany. Tena kasitra'Andriamanitra sy tena tiany tokoa ny fiakaitsika aminy tahaka an'izany. Faly izy mandre ny vavaka mafana ataontsika tsy tapaka amin'ny hareny fahasoavany mahagaga no hanamasinany ny mpivavaka feno fanetretena ka omeny hery izy mba hatanteraka ny andraikitra sarotra indrindra. Atao ho an'ny Tompo avokoa ny asa rehetra ka manandratra sy manamasina ny fanompoana hatramin'ny bitika indrindra izany. Manjary manana fahamendrena vaovao ny teny rehetra sy ny fihetsika rehetra ary mifandray amin'ny anjely ambony indrindra any an-danitra ny mpiasa tsotra indrindra. Manana asa lehibe atao eto amin'izao tontolo izao ireo zanaka lasa zanaka vavin'Andriamanitra. Ianao anatin'izany. Natao hampihely fahazavana izy ireo ary ny tenin'i Kristy no ambaran'izy ireo. Ho hita amin'ny fiteniny, ho hita amin'ny fihetsiny fa voaova fo isan'andro ho amin'ny foto-kevitry ny fahamarinana izy ireo. Zava-mahagaga dinihin'izao tontolo izao sy ny anjely ary ny olona ny mpino toy izany ary omem-boninahitra ao amin'izy ireo Andriamanitra. Izany no iren'Andriamanitra isan'ny fiainanao dia ny ahafahanao mahazo izany fahendrena izay avy amin'izany ary ihany koa ny ahafahanao mizaran'ny hafa ny amin'ny anirahan'ny Tompo anao. Amen. Vavaka isika. Sotranao izay ray eo ny amin'izany teninao izany, mangataka aminao izay ireny fanendrena izay avy aminao rery ihany mba hahaizanay mandeha araka ny sitraponao, hahaizanay ihany koa manavaka ny tsara tokony atao sy ny ratsy tokony atao ary mandeha ambany fanetrehanao hatrany. Anaran'i Jesosy, amen. Saru vile,
miaro